Zany amin'ny vaovao fampihedim-baovao afatanteraka kosa indray toy ny efa fanao ny fikambanana ceinture verte dia isy indray ny hetsika karakaran'izy ireo dia ny foarany voninkazo izany izay ho tanterahana etsy amin'ny tranom-bokim-pirenena manomboka amin'ny alakamisy 4 hatramin'ny sabotsy 7 Mey ho avy izao. Toy ny fanao isan-taona moa zany dia mankalaza ny fetiny reny ny fikambanana ceinture verte izay anaovana hivarotra fampiratiana voninkazo natokana manokana zany ho an'ny fetiny reny. Zany dia ataonay ao amin'ny tranom-bokim-pirenena efitrano rado manomboka ny alakamisy 9 ny volana Mey tika mifarana ny asabotsy 7 Mey. Izany hetsika izany moa dia natao fanomezana fahafahampo ny reny rehetrarehetra ary ny zavatra hoentinay ao dia zavatra vokarin'ireo mpamboly ao amin'ny ceinture verte zany hoe zavatra efa novolenay tanteraka tao any amin'ny toerana misy anay tsirairay avy tsy atahorana ho simba, tsy atahorana ho faty satria mandalo valinandro rininy tsika dia atahorana ny voninkazo amin'izao fotoana izao hoe mora simba na mora maty fa ny zavatra ny kolokoloinao efa ela kosa dia omena iantoka fa mateza tsara ary azahoanao fahafapo. Singanina eto manokana zany fa raha ny tokony ho izy dia rapitso 5 ny volana izay ny tokony hanomboka n'ity hetsika ity. Saingy noho ny antony manokana tsy miankina aminay dia nahemotra kely indray andro ilay izy ka dia ny alakamisy zany tsika vao hiditra ao amin'ny varotra fampiratiana ao amin'ny tranom-bokim-pirenena ao Befilo io ihany. Ny asabotsy 7 ny volana dia tsy isy ny fampianarana toy ny fanaontsika isaky ny hetsika isan'andro izay ataontsika inefatra isan-taona reny fa amin'ity manaraka ity kosa noho ny mahafetiny reny azy dia isy fanomezana manokana omena ny rehetra izay tonga mitsidika ao ka dia manasa antsika rehetra zany mba ho tonga maro tsy hisalasala ary mbola mamerina ny fialatsiny ihany ny fifandoson'ny fotoana izay tokony ho rapitsoka lasa amin'ny alakamisy. Amin'io fotoana andro io koa zany dia isy karazana andinin-soratra masina izay omena ny reniko io zany anisan'ny vatsim-panahy izay omen'ny ceinture verte ny reny akoatra ny fanomezana izay voatolotra azy ka dia manantena ny tsika rehetrarehetra fa ho avy hitsidika eny amin'ny tranom-bokim-pirenena Befiloto ary miraro soa antsika rehetrarehetra.